wala maesa malaki-laki anareo fataotara zay ko mihinana anareo sahinana malaki-laki anareo andimi zahayafana zaya silefa fa wala maesa malaki-laki anareo fataotara zay ko mihinana anareo sahinana anawolua visana vilanya kamwanga fazamura fani marianga chini mbola misi nifutwanga saya tetite bitai karam tipavi nangambanga kamirani rarni yani katyene anarumba ya tama malaki-laki andimi zahayafana zaya silefa wala maesa malaki-laki anareo fataotara zay ko mihinana anareo sahinana Et que t'en as marre de prendre. Sina ningana ni vita kazeni numba via nai banyana chalo efabe ni narita sahe akazu meki Sina ningana kazeni numba via nai banyana chalo efabe
lasa tamba mitao rehefa mahitanao manary lamba mitao fa te anaraka anao te anaraka anao toadinko avokony eto ambony tany fa ny masakambony eo anilanao ihany eo anilanao ihany ka tsy raha insaiko zay any ambadimadika fa ny zavatry ilaiko toy ny eo anilanao an-trano eo anilanao an-trano Laish cosa pensi fomarané mitondra hery mampilamina misane ka tonga de tamanao ka tsy liananao fa ty anaraka anao Lefofonao mamerovero marimatre mamelobelo mairerika mafinaritra ka tonga de taraika ka tena tsy nanaika fa te anaraka anao Caso mena tinga mena satambe Favona itana wande snare lambe Fatina la sadala Kadits di alaya Favona tazana no Di la sadale Asadala mityo Voma tazana no Site alala mityo Fate anaraka no Fate anaraka no Lasa tamba mitao rehefa mahitanao manary lamba mitao fa te anaraka anao te anaraka anao toadinko avokony eto ambony tany fa ny masakambony eo anilanao ihany eo anilanao ihany ka tsy raha insaiko zay any ambadimadika fa ny zavatry ilaiko toy ny eo anilanao an-trano eo anilanao an-trano Katinga de tamano, katilianano, katilianarakanao. Lefuano malefa defa kaftene, sema pitunga ni fukone mnene. Katunga de taraka, katena tina maya, katilianarakanao. Kazu mena tinga mena satambe, favona itana wades na welambe. Fatina la sala, kadits di alala, favona tazana no, de la sadala be, la sadala mityo, voma tazana no, siti alala mityo, ate anaraka no, ate anaraka no. Lasa tamba mityo, rehefa mahitanao manary lamba mityo, ate anaraka no, ate anaraka no. Toadinko avokony eto ambony tany fa ny masakambony eo anilanao ihany eo anilanao ihany ka tsy raha insaiko zay any ambadimadika fa ny zavatry ilaiko toy ny eo anilanao an-trano eo anilanao an-trano Boliviana amin'ny milkitsika rehefa avy eo salamatra aloha tsika menakavy ary faly miaraba ho antsika rehetra any tokantrano any salama tompoko akory aby akory ranandry tsaratsara tsy ambakaina ny andrina ao ve maopera externe zay akory aby atsika ka
Karakory nareo Majunga? Karaha sy te mpino ny filaza azy. Akory nareo any Strasbourg any ry bona malilo. Gotentagozy izy ny any Allemagne. Nareo any firy zao any New York, firy moa zao? Amby 20 mbola vao amin'ny 9 maraina. Bon petit déjeuner nareo any zany, salama daholo tompoko. Androany tsika zany a dia hiresaka mbola mitohy le resaka kabary tany amin'ny ONU ary on va pas l'interview se concentrer sur la narration de André Rajoelina à la tribune de l'ONU fa ny dinamika mety hoentin'izany na ny fomba mahitsy kokoa dia hoe ny conséquence par rapport amin'izany zavatra amin'iny discours iny sy ny karazany. Hiresaka ihany koa tsika ny porte ouverte nataon'ny HVM omaly na ny HMV Irma Hervaika ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy. Omaly izay nataony ny filohan'ny mpanorona azy Andriamatoa Rajaonarimampianina ary tsara ihany ny mamakafaka ny kabarin'olona tahaka ny namakafaka antsika ny kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Lazaintsika eto ny mety sy ny tsy mety, ny ampy sy ny tsy ampy ao anatin'izany satria tsy azo atao mitanila ihany koa ny fomba fanaovana fanabeazina. Zany hoe analyse et prospective no ataontsika par rapport amin'le discours na le intervention nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy différence Andriamatoa Rajaonarimampianina azafady, misy mahasamihafa azy le izy satria ny iray bon aleo rehefa tonga eo azavaiko tsara fa hiditra amin'ny fampidirantsika. Mifandray ihany ny ino izy teo ny ligne éditoriale apetrakintsika androany no mifampitohy ka tonga dia mety hitohitohy be fa raha sanatria fotsiny aho hoe raha sendra reraka na sendra hoe tsy akoho dia tapahako amin'ny hira kely dia miverina fa dia bon anniversaire pour le fiston cher ami Paty et mes bonjour à Dodol et à toute la famille. Salama peta, aiza ny kanarina kely io fa efa elaela zay tsy nahita andriko a. Bon, mbola miandry an'le zavatra strasbourgeoise bona malino rovina no fotoana. Mila valiny daholo angamba zany io, salama daholo. Bon, hiditra tsika ny titre an'ity édito ity dia ny hoe on a raté l'occasion en or. Zany hoe tena andao angamba ny atao hoe diso varavarana tsika na hoe diso epoka na hoe diso lalana tanteraka tamin'iny kabary izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny ONU iny. Misy zavatra maromaro ahafahantsika miteny an'izany satria miala tsiny aloha fa tsy voareproduiseko eto ny kabarin'ny Andriamatoa Biden. Ny antony dia voalohany indrindra za tsy miteny hoe tsy mahay teny anglisy nareo fa ny antony anankiray tena ngeda be dia lava le izy ary ny tena essentiel no lazaiko ary ho resahako amintsika mianakavy eto hoe inona marina moa zany ny tena nambarany Andriamatoa Biden tao anatin'ny kabariny. Maro fa ny anisan'ny tena ngeda be tao dia ny hoe vola amina miliara maromaro napetrany teo ambony latabatra filazany c'est un terme il a mis sur la table qu'est-ce qu'il veut me dire là, souveraineté nationale et coopération, qu'est-ce qu'il veut me dire là l'autre là,
Reagir maka le raha namatsika ity zany a fa andraso aloha vetivety tompoko a. De alefa ny aty amiko alefa ny aty amiko io nahafantarako hoe le raha namany ity mihitsy no nanoratra ny kabariny Andriamatoa Andry Rajoelina fa mandefa message aty amiko izy io manko via WhatsApp fa ovakiako rehefa avy eo dia tiako fantatrareo hoe mifandray amin'ny olona rehetra sika ary miresaka amintsika ny rehetrarehetra tsisy maharatsy an'izany fa ahafahako manatsara ny fandarana entina eto aminareo ny anaovana an'izany. Diso varavarana tsika ho ary diso adresy satria raha ohatra tsika zany maka référence ny kabary nataony Andriamatoa Biden, Joe Biden, de tena mahita tsika hoe fa naninona tsika nandeha tany amin'ny zavatra nijabaka tany amin'ny zavatra tsy tokony japahana no nandeha. Manahirana le izy satria le tena fandehan'le tantara zany de tsapako sady hitako na le filoham-pirenena zany namita tena zay tsy inoko aho hoe samy malala ny malagasy rehetra fa tsy Andriamatoa Andry Rajoelina no nanoratra an'iny kabary iny. Misy foto-kevitra an'Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'iny kabary iny fa de là à formuler cette narration hoany no itenenako azy. Je doute fort hoe Andriamatoa Andry Rajoelina ny formuler an'iny kabary iny. Zavatra ary eo nahitana hoe ny olona nanoratra an'le kabary dia olona tsy manana an'izany atao hoe expérience amina haute diplomatie na amina hoe discours eny amin'izany atao hoe tribune ana ONU na discours amina hoe toerana sy sehatra ngeda be ohatran'ireny. Satria mahatonga anahy miteny hoe on a raté l'occasion en or. Rehefa mikabary eo Andriamatoa Joe Biden zany a de milaza izy hoe zay nanampy an'ny Sénégal amina milliard de dollars. Zany hoe relation bilatérale zany. Samihafa ny hoe multilatéral sy bilatéral. Nanampy an'ny Sénégal zay ozy izy. Lazan'izay izy. Mety ho hitako ato le izy, mety tsy ho hitako fa andraso hoe andramantsika hoe aty amin'ny 19 le izy. Aty amin'ny 19 aty le izy raha tsy diso a. Andramantsika de mba henontsika le izy hoe nanampy an'ny Sénégal zay a. Na izany na tsy zany mba mangataka anareo aho zany mba heno hoe mba henoy. Bon, allons. Au direct, sans équivoque, de Joe Biden à l'Assemblée générale des Nations Unies. La Russie, dit-il, lance des menaces irresponsables, allusion aux menaces nucléaires de Poutine ce matin. Nous serons toujours solidaires de l'Ukraine. La guerre, a-t-il souligné, a été voulue par un seul homme. Elle est brutale, inutile. La Russie, dit Joe Biden, veut éliminer l'Ukraine en tant qu'État. Il rappelle que 25 milliards de dollars ont été alloués aux Ukrainiens. Condamnation très ferme et sans équivoque, donc Bruno Darouf. Oui, absolument, dans le cadre d'ailleurs de l'ONU. En fait, Joe Biden a appuyé sa démonstration pour dézinguer, passez mon expression, mais littéralement la Russie, en parlant effectivement d'un État qui fait fi de tous ses engagements auprès de la charte de l'ONU. 25 milliards de dollars
Ukraine aloha zany. Raha izay fa mitady an'le discours mihitsy aho hoe aiza moa le izy satria io discours io zany a ndaso tinga mandizy a ndaso hoe ndaso tinga malizy a tsy voaomako le izy satria za concentré taria am'le Forçons les normes de responsabilité, de comportement responsable des États dans le cyberespace. Nous nous efforçons de faire en sorte que ceux qui utilisent ces cyberattaques pour menacer la paix et la sécurité internationale rendent des comptes avec les partenaires, protéger tout un chacun des mesures coercitives, de la domination. Nous voulons faire en sorte qu'aucun pays n'utilise l'énergie comme arme, alors que la guerre menée par la Russie fait chanceler les économies mondiales. Nous demandons aussi à nos créanciers, notamment les pays non membres du Club de Paris, de négocier de manière transparente un allègement de la dette. Miresaka momba ny allègement de la dette. Izy no allégena ny dette africaine zany, na ny pays en développement. Transparente, un allègement de la dette pour les pays à faible revenu, pour empêcher d'autres crises économiques et politiques de par le monde. Les projets d'infrastructure, parfois, ont créé de l'endettement. Aujourd'hui, projets d'infrastructure ils ont parfois créé des endettements. Farouja, allègement de la dette, projet d'infrastructure, Mamourna, tout ça. Aujourd'hui, satisfaisons les besoins énormes en infrastructures dans le monde au travers d'investissements transparents, de projets d'envergure pour préservant les droits des travailleurs et de l'environnement. C'est essentiel pour satisfaire les besoins des communautés qu'ils servent. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, avec les partenaires du G7, ont lancé un partenariat au service des infrastructures et des investissements des infrastructures. Nous avons l'intention de mobiliser 600 milliards de dollars. 600 milliards. Il a mis sur la table 600 milliards de dollars. Au titre des investissements au travers de ce partenariat d'ici 2027. Des douzaines de projets sont déjà en cours d'élaboration. Fabrication de vaccins à grande échelle au Sénégal. Projet qu'est-ce qu'on a raté? de projets sont déjà en cours d'élaboration. Fabrication de vaccins à grande échelle au Sénégal. Projet solaire transformateur en Angola. La première petite centrale nucléaire en Roumanie pour produire de l'électricité. Ces investissements bénéficieront non seulement à ces pays, mais à tout un chacun. Les États-Unis travailleront avec chaque nation, même ses concurrents, pour régler les problèmes mondiaux tels que les changements climatiques. Niveau d'information, d'envergure pour préservant les droits des travailleurs et de l'environnement. C'est essentiel. Ils ont à créer une région Indo-Pacifique libre, ouverte, connectée, prospère, sûre, résiliente. Avec les partenaires du monde entier, nous nous efforçons de garantir des chaînes d'approvisionnement résilientes, de protéger tout un chacun des mesures coercitives, de la domination. Nous voulons faire en sorte qu'aucun pays n'utilise l'énergie comme arme, alors que la guerre menée par la Russie fait chanceler les économies mondiales. Nous demandons aussi à nos créanciers, notamment les pays non membres du Club de Paris, de négocier de manière transparente un allègement de la dette pour les pays à faible revenu, pour empêcher d'autres crises économiques et politiques de par le monde. Les projets d'infrastructure, parfois, ont créé de l'endettement. Aujourd'hui, satisfaisons les besoins énormes en infrastructure dans le monde au travers d'investissements transparents, de projets d'envergure pour préservant les droits des travailleurs et de l'environnement. C'est essentiel pour
satisfaire les besoins des communautés qu'ils servent. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, avec les partenaires du G7, ont lancé un partenariat au service des infrastructures et des investissements des infrastructures. Nous avons l'intention de mobiliser 600 milliards de dollars au titre des investissements au travers de ce partenariat d'ici 2027. Des douzaines de projets sont déjà en cours d'élaboration. Fabrication de vaccins à grande échelle au Sénégal, projet solaire transformateur en Angola, la première petite centrale nucléaire en Roumanie pour produire de l'électricité. Ces investissements bénéficieront non seulement à ces pays, mais à tout un chacun. Les États-Unis travailleront avec chaque nation. En plus, élargissement, ni membre ni Conseil de sécurité, l'ONU, c'est Maria na firenena vitsy, ny ao anatin'izany amin'izao fotoana izao, sy ny fomba fampiasana ny droit de veto. Zany hoe ny Amerikanina zany miaraka amin'ny na ireto pays occidentaux dia nametraka hoe tokony ampidirina ao anatin'ny dispositif de décision, de haute décision, zay angamba ny fomba azahoanareo azy amin'ny fanapahan-kevitra vaventy ambony eto ambonin'ny tany ao anatin'ny ONU ny firenena afrikanina. Tena fivoarana sy zavatra ngeda be zany. Nametraka ihany koa andriamatoa Emmanuel Macron zany hoe ny Biden zany dia hoe reto mikaroty. Ny andriamatoa Emmanuel Macron dia hitanao mihitsy zany hoe misy harmonie l'intervention. Ny andriamatoa Emmanuel Macron ndray dia ny bâton. Théorie de la carotte et du bâton. Na ianao izy aty dia any ianao zay, na ianao aty dia aty zay. Taminy ianao nisy problème sy nisy tratran'ny pandémie na cataclysme naturel, izy nanampy anao teo ozy izy. Tsy possible ozy izy zany hoe tonga entanao se représenter ny firenenao dia mangina fotsiny zay nirelaeny andriamatoa ambassadeur frantsay teo aloha hoe entre ny bombardés et ceux qui bombardent. Tonga dia mazava iza ny meloko entre ny envahisseur sy ny envahi. Tonga dia fantatra fa tsy possible any misy ny neutralité positive zay ny tonga dia teneniny andriamatoa Ban Ki-moon hoe tsy possible nisy n'izany atao hoe neutralité positive zany. Alohan'ny hidirana amin'ny détail sy ny karazany dia tsara ihany ny mamerina ny tantara hoe là zany il n'est pas l'objectif de l'émission n'est pas d'aller jusqu'à dire à notre président, jusqu'à contraindre notre président, ouais, venez décider pour l'Europe ou décider pour la Russie. Parce qu'il ne faut pas négliger non plus la capacité de nuisance, la capacité de nuire. Ananany Rusianina koa fa jusqu'à quel niveau zay par rapport amin'ny mety capacité na rainazy na embargo zay mety hiantra amin'ny malagasy raha sanatria miréagir de manière négative, oppressive ireto pays occidentaux. Zany hoe ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Allemand, reo ny tena ngeda be tsinona. Fa tsy ho vitan'ny sinoa na ny Rosianina satria ny sinoa sy ny Rosianina moa miaraka zany. Ny sinoa sy ny Rosianina ny tena besoin ny Madagasikara. Aleo zay hazava aloha. Tokony hazava zay zavadray. Ka izaho tsara ihany mamerina ny tantara satria tena nampidirako an'le tamin'le publication
vao marain'io hoe ny mouvement 2002 dia ny Amerikanina no tao ambadika. Samby efa nitantaraiko teto ary efa nolazaiko teto fa tsy valapatra amin'iny aho. Hoe rehefa vita le discours magistral, si l'on peut dire, si on peut appeler ça hoe fa on va dire plutôt ho an'izay tsy naharaka dia karazana discours na intervention historique ary nanapotika azy, nanapotika ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka ny kabary nataony ny 19 septembre 2001 izay angambany après ny 11 septembre zay ny trangany resaka bombabomba sy fanapotehana tany États-Unis ary tena nampisy fery sy nandratra ny Amerikanina mihitsy. Ary rehefa nanao intervention na discours tamin'io momba an'io ny filoha tamin'izany andro zany ka namely hoe ny sampam-pitsikolovana Amerikanina ihany no tao ambadika io satria ianona efa nampitandrina adiniko ny anarany Mosoud, commandant Massoud efa nampitandrina hoe isy an'izao hitranga, isy an'izao hitranga dia voatery tsy maintsy mivonoana io commandant io ary maty tamin'ny fomba hafahafa tokoa io satria quelques semaines après ny nahafatesany sy ny zavatra nolazainy dia nitranga tokoa ny resaka ireny zavatra nitranga tany États-Unis ireny. Nolazaina Andriamatoa Ratsiraka io, ny filoha Ratsiraka tamin'izany andro zany ary tezitra ny Amerikanina. Nanomboka teo no nandeha ny drafitra sy ny tetika rehetra napetraka ny Amerikanina eliminer an'izany Ratsiraka Didier zany tamin'ny sehatry ny fitondrana sy ny politika malagasy. Raha naremarika nareo nanomboka tany amin'ny 2002 rehefa voatery tsy maintsy nitsoaka izy dia tsy tafaverina intsony teo amin'ny sehatry ny politika Andriamatoa Ratsiraka raha tsy hoe nanongana niaraka nanongana an'Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny 2009 satria Andriamatoa Ravalomanana koa dia nanondrana nandroaka ambassadeur frantsay. Ary tamin'izay andro izay dia nieritreritra Andriamatoa Ratsiraka Didier fa izy no nandrombaka ny fitondrana araky ny fifanarahana tao amin'ilay antsoina hoe sommet de Neuilly izay nionana sy nivoriana niaraka tamin'ny secrétaire généraly ny présidence de la République française tamin'izany andro zany ary ny ekeny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe izaho mbola kely fa omeko azy ny fitondrana. Raha ny eritreritry ny ray aman-dreny filoha Ratsiraka tamin'izany andro zany dia hoe i Andry Rajoelina no namadika. Tsy miaro an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa rehefa niala taty à Paris Andriamatoa Andry Rajoelina ka vita tsara ny fanonganana an'Andriamatoa Ravalomanana ka nitsoaka izy dia l'ordre a été donné, l'instruction a été donnée hoe raiso ny fitondrana Andriamatoa Rajoelina fa pas question que le pouvoir revienne hoe Inga Ratsiraka indray nitondra sy tatana amin'ny firenena. Teo no natonga an'Andriamatoa Andry Rajoelina nandray ny fitondrana satria Andriamatoa Sarkozy no tamin'izany ary hitantsika tsara fa mbola mifankahazo izy milalahy na izy mianaka jusqu'à hatramin'izao. Teo zany ary rehefa nisy zavatra moa zany amin'ny zavatra ohatran'ireny rehefa tsy mahafa-po an'ilay firenena manohana anao dia tratran'ilay hoe coup d'état iny ary tsy maintsy ny reconnaître an'izany ny frantsay tamin'izany andro zany. Ny tiako tenenina sy tiako hazavaina amin'izany dia zao: na Andriamatoa Ratsiraka dia ny dissuasion sy ny diplomatie Amerikanina
Izay voatery nanaraka amin'ny frantsay no nahapotika azy. Na Andriamatora Valomanana dia ny diplomasia sy ny dissuasion frantsay no nanapotika azy. Vao nandroaka ny ambassadeur frantsay Andriamatora Marc Ravalomanana dia teo izy mipotika. Zay zany le tiako hazavaina. En quoi ça peut avoir par rapport à la situation actuelle? Tena ao anatina période alternative charnière itsika amin'izao fotoana izao zay tena tsy hafenina fa sarotra ary tena sarotra ny toerana misy an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy hafenina izany. Fa saingy izao, zay foana ny tenenako amintsika malagasy hoe mahay izy mifidy rehefa mifidy filoham-pirenena satria ny antony dia izao. Lasa ianao malagasy zany amin'izao fotoana izao no tafiditra ao anatina cafouillage satria sarotra amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny andeha hitsipa-dolaka ny tana hoe satria n'inona nalazainy. Efa nilazaiko teto hoe tamin'ny élection tamin'ny 2018 iny dia Marc Ravalomanana ny lany fa ny diplomatie occidentale tsy nanaiky niverenany Andriamatoa Marc Ravalomanana andraisany ny fitondrana dia ny cautionner par défaut ny fatongavany Andriamatoa sy ny nandraisany Andriamatoa Andry Rajoelina ny fitondrana tamin'ny 2019. Izay hazava. Tsy Andry Rajoelina ny lany tamin'ny 2019 fa Marc Ravalomanana. Fa saingy izao fantatry ny rehetrarehetra fa tsy possible ny idinan'ny olona eny an-dalambe andeha hiaro ny vatany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Proof meko anareo an'izany dia iray. Tsy ho avy eny iny ty toerana misy ny ACC eo Analakely mihitsy ianao raha ho fantatra hoe ho resy tsy andeha ho any amin'ny toerana andeha hanala baraka tena hoe resy ianao mbola hitonantonana eo ihany. En plus ianao mitondra ny vadinao. Sarotiny amin'izany ny malagasy. Ka inona ny ifandraisan'izay amin'ny zavatra amin'izao fotoana izao? Sarotra le izy satria tsy maintsy dressenao zany le profil ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Manana zavatra maromaro Andriamatoa Andry Rajoelina atahorana. Manana zavatra maromaro izy atahorana ary manana zavatra maromaro izy zay tsy azo avoaka, tsy iriny avoaka na ho fantatry ny mpiray tanindrazana aminy hoe ireto aby, ireto aby, ireto aby. Ireto firenena maventy reto nefany ny Rosianina, ny Frantsay, ny Amerikanina, ny Allemand, eny fa na Sud-Afrikanina ary. Ito zany dia mampilaza fa adinoy ny volamena 73 kilo fa tsy miverina ny Madagasikara intsony io. Averiko. Adinoy ny volamena 73 kilo fa tsy miverina ny Madagasikara intsony io. Ary d'ici peu de temps, quelques semaines, dia ho libéré ireto olona anankitelo voasambotra tany Afrique du Sud. Tadio zay teneniko anareo zay. Manana zavatra maromaro izy afenina ary arovana. Eo ny mahatonga an'ilay fisalasalana hoe raha makatry amin'ny Rosianina tonga dia avoakan'ny retsitsy. Raha makatry amin'ny pays occidentaux dia pitehan'ny Rosianina. Raha Fleury Rakotomalala nefa ny teo, je ne rêve pas, fa petrako aminareo fotsiny hoe tsy manana zavatra fenina, tsy manana zavatra atahorana,
raha manana compte offshore ary nanana tonga de asehoko ny vahoaka malagasy hoe io ny compteko, io mouvement-ko avatony ny source ny vola. Manana an'zany azoko voaka zany. Tsy matahotra an'izany raha atao chantage. Fa misy karazan'olona raha atao hoe avaiza io million de dollars be dia be io, avaiza ity zavatra ity, mety mifezaka ihany mety manahirana ihany mety hitsotra ihany le fandehany antikilaiza. Ny tiako tenenao anatin'izay dia zao hoe mi-comprendre an'le hésitation an'le filoham-pirenena malagasy. Fa saingy izao ao anatin'iny kabary iny dia misy zavatra anankiray tena adino ary tena élément fondamental reo no ahafantarana hoe tsy mahay nininona ary tena nandra dépourvu de bon sens, parce qu'on n'est pas tout simplement, on ne doit pas être tout simplement, il ne suffit pas tout simplement d'être intelligent dans ce cas d'espèce. Il faut aussi avoir les capacités d'analyse globale de la situation, une capacité d'écoute, de juste réaction, de réaction juste, qui mène vers une dynamique de développement et d'intérêt de la nation malgache et de l'intérêt global. Intérêt général là, où j'ai de matobaïten là, na veriny farafakely ny nefatra tao anatin'ny discours. Fa maninona amin'ny resaka Biden? Tena nametraka izy ary nametraka projet de loi. Io no ahafantarako hoe nandra le olona nanoratra an'ireny kabary reny. Nametraka projet de loi izy hoe ahoana ny fifandraisan'ny Rosiana amin'reto Afrikana reto, inona maizimaizina mandeha ao, ahoana ny fandeha mercenaire ohatran'izao. Niazakazaka le bandy nanoratra an'le discours, niazakazaka le olona nanoratra ny discours andeha andoka sy solelaka tamin'ny Emmanuel Macron, zay tsy fahafantarana akory hoe efa nisy ane zany tamin'ny androny Andriamatoa Ratsiraka, Didier, paix à son âme. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais ça ne m'empêche pas de raconter, de vous narrer, de prendre comme expérience, comme référence historique, ses erreurs. Mais ça lui a coûté, ça a été fatal pour ce grand monsieur. Ny fisiny ny Américains ao anatin'ny disposition zany hoe ao anatin'izany atao hoe monde ny diplomatie zany. Adino le olona ary tsy fantatry le olona hoe ty paramètre ty ne, ity situation ty ne, ity contexte ty ne, efa contexte tsy au niveau-n'ny frantsay tsony, fa efa contexte pays occidentaux, c'est-à-dire ino izy teo ny NATO na ny OTAN. Izy any tompony zany ny Américaine. Au niveau-n'ny la Frantsa fotsiny négociation, ny solelakisma napetraka nefany négligena tanteraka ary niandry ny Américaine hoe io Madagasikara zany iréagir dans le bon sens ny zavatra mitranga. Mbola tsy nahay ianao hatreto. Mety ho diso hatramin'ny lalàna nga Joe Biden ka hoe niinvitena tany États-Unis, mifandray tamin'ny nga Joe Biden. Mety ho diso ampatsivo raha nisy zay Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena vendrana ho ary olona doto. Tena sahako miteny zany ny olona nanoratra n'iny kabary iny, satria raha namely ianao ny présidence avant Emmanuel Macron, c'est que vous avez critiqué la France. Et qui c'est qui représente la France? C'est Emmanuel Macron. Donc, par ricochet, par inadvertance, par manque d'expérience et du savoir et connaissance, dans les trois cas, ça nous amène à conclure que
olona tsy ampy coco sy tsy ampy zozoty no nanoratra an'ireny kabary ireny ary tonga dia hita hoe profane pour ne pas dire hoe nivoana maîtrise raha be indrindra ny olona nanoratra an'ireny satria limité ny capacité d'analyse-n'izany olona izany ary tsy mety manana an'izany atao hoe analyse prospective akory raha satria tsy zatra manao an'izany. Adinony hoe ary io le hoe bon sens e ozy andriamatoa izy ty izy teo professeur Ranjevy zay question de bon sens fotsiny zany zany. Eh ben voilà, c'est élémentaire. Dans ce contexte, izy zany tena adversaire ny Rosiana ao anatin'io. Dia ny frantsay sy ny amerikana ary ny allemand. Hitanao tao anatin'ny tracen'le kabary ve? Ny amerikana? Non. On est passé à côté de la plaque. On a raté l'occasion en or. Les États-Unis, par le biais de son président, a mis sur la table 600 milliards de dollars. Il nous a suffi de faire un discours de 10 minutes, de 5 minutes, pour dire tout simplement, nous sollicitons un Tunisien. Pas simple. Le dialogue. Nous incitons et nous demanderions à la Russie de cesser le feu. Nous sommes d'accord. Nous accordons l'élargissement, nous agréons l'élargissement, ni membre ni ONU, ni en un Conseil de sécurité, en intégrant l'Afrique, les représentants de l'Afrique. Nous sommes prêts à collaborer et en même temps à accepter les propositions américaines, françaises, allemandes pour une coopération durable, résiliente, c'est tout. Point barre. Tenenna le américains, tenenna le russian. Fa mipepaseny complètement le hoe manameloko ny atsy na manameloko ny roa dia mieritreritra hoe misy ny non-alignement positif. Non. À côté de la plaque. Dia milazainy Biden teo zay efa miara-miasa amin'ny Sénégal amina resaka fanaovana vacciny à grande échelle. Amina milliards de dollars any investissement zany. Miara-miasa amin'ny Angola zay amin'ny resaka panneau solaire. Miara-miasa amin'ny Roumanie zay amin'ny resaka petite unité de centrale nucléaire. Vérifiez-vous les 12 grands projets financiers américains à hauteur de milliards de dollars. Fa tsy ao anatin'ny Madagasikara. Or, raha ohatra ka tonga arenga neka tsisy ny fatezerana sy ny déception en période électorale ka manana candidat marina ny tenin'ny ambassadeur frantsay teo aloha iny hoe tsy manana candidat ny frantsay. Oui, tsy manana izy zao satria izy tsy maniry niverena ny ravalomanana marika. Iny andriamatoa Andry Rajoelina vao ny décevoir ny pays occidentaux. Ny sasany koa misy fofona rosianina. Ahoana ny hafetsen'andriamatoa ajo?
Vao vita ny kabaran'Andriamantoa androradrano, io fa manomboka tataka koa. Le resaka Ukraine hoe manomboka mandresy ny Ukraine. Opportuniste comme il est. Tonga dia nalefa ny ekipa nanao déclaration hoe manameloka ny Rosianina amin'io resaka invasion io. Oui, fomba fiady zany. Dia raha pitsy anao ve tezy zao hoe hiady ny tonga ao? Aloha tsy mi-approuvé an'izay. Fa le olona fetsy mahita izy amin'ilay analyse géopolitique, géostratégique hoe io fanyanahana. Il y a une brèche pour nous, on peut sauter dessus. Dia sautiny. Zahay dia hitanao le olona fa miteny iny zany tsy ampy kokoa, fa ny essentiel ny zavatra teneniny dia hoe hitako izy fa opportuniste. Io zavatra réaction teneniny io efa ataony io efa noteneniny sy news sy ny BFM hoe ho avy zao ny solelakisma hivadika palitao, hilaza hoe zay manohana ny pays occidentaux sy ny karaha fa ny zavatra ataonareo ireny ry adzo. Efa fantatry ny olona hoe hijapy an'le le événement nareo hoe ary encore grave amin'ireny tsy crédible nareo. Fantatry ny olona hoe tsy mena mivadika. Nanino nareo raha miteny taneloanareo zay dia manamafy. Dikany hoe zay dia manamafy takany efa niteninareo tany aloha. Malheureusement jamais mbola tsy niteny an'izany nareo. Tsy nisy tohiny. Tadin'ilay izy Andriamatoa andriam-parany hoe izy takany tamin'izany andro ny PAM sy ny CRS Catholic Relief Service dia Andriamatoa Ravalomanana no niherité an'izy fa le zoro misy olona ao ny tiako atongavana manko dia zao. Zao zavatra teneniko anareo. Raha hanonga-panjakana zany any Madagasikara, raha be indrindra vola ilaina $2,500,000. Nefany raha hanampy an'i Madagasikara ka hisiny zany tena atao hoe développement zany amina milliard de dollars. Maranako an'izay teny izay manko. Tsisy dikany amin'ny olona, tsisy dikany tamin'ny Amerikanina nanongana an'Andriamatoa Ratsiraka. Didier filoha tamin'izany. Paix à son âme. Même pas $2,000,000. Katsaka sy lafarinina ary menaka no nalefany dia navadika saosy dia nananana Andriamatoa Ravalomanana vola. Même pas 21 milliards FMZ no nanongana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana avy eo rehefa voatery ny karana maromaro hoe tsy maintsy manampy any Andriamatoa Andry nareo alefaso ny kanioty. $2,500,000, ça représente à peu près 50 milliards. Pourquoi? Manome 50 000 par personne ianao pour 10 000 personnes ao anatin'ny iray andro. Tsisy dikan'izany. Ankoatran'izany ny olona voataritarika ao anatin'ilay mouvement, ça fait 50 milliards. Non, ça fait 500 millions par jour ny dépensenao. Au bout de 10 jours, asphyxie ny fitondrana, ça ne coûte que 5 milliards FMG. 500 millions par jour et pour 10 jours, 5 milliards FMG. Et pour 100 jours, 50 milliards FMG. Oseriez-vous me dire que ça, vous savez, hein? Non. Tsisy dikan'izany. Tsisy dika mitady an'izany. Na Andriamatoa Mamora Vatomanga ary izy tena nirery any dia mahavita an'izany na androany ary. Tiako tenenina amintsika hoe ianao malagasy no lasa tafiditra any amin'ny cafouillage
rehefa misy hésitation au niveau an'le mpitondra 600 milliards de dollars avec allègement de la dette, sans compter ni aide amin'ny resaka indépendance alimentaire, amin'ny agriculture zany, amin'ny énergie. Mba azonao an-tsaina moa ny avantage zany hoe raha iny zany Madagasikara satria tsika malagasy manko tena rasista ary ratsy loha Sénégal mahazo baiko hoe Sénégal zao nefa rehefa misy problema alefan'ny firenena mandroso makany Sénégal, tena ambanina mihitsy anie tsika e, satria ny antony de zao ny mpitondra antsika tsy ampy coco, tsy ampy coco. Raha izao zao tsika niteny tamin'iny hoe tena d'accord zay am'zao, d'accord zay am'zao, manana chance coco. Ary sarotra ny hanokana an'izany atao hoe Andriamatoa Andry Rajoelina zany raha ohatra izy membre ny conseil de sécurité, afaka 5 taona, afaka 3 taona na 4 taona, izy suffit fotsiny izy miteny an'izay hoe manaiky zay an'izany fanalebiazana ny membre ino izy teo conseil de sécurité zany, ary en plus favorable zay amin'ny tolo-tanana ataon'ny Amerikana sy ny pays occidentaux. Tonga de efa bravo zany hoe fa tsy zao l'ambassadeur nalefan'ny olona any Madagasikara anie spécialiste amina stratégie de guerre, spécialiste amina resaka renseignement, spécialiste amina resaka géopolitique sy géostratégie. Le ambassadeur frantsay tonga any Madagasikara iny tena c'est un homme de terrain. Io zany de efa afahanao mahita hoe tsy tian'ireto pays occidentaux reto ho lasa ohatrin'ny Mali, Madagasikara. Samby mieritseritsy tsika mianakavy hoe aiza ary ahoana ny mety ho fitrangan'ny 2023 satria ny zavatra mitranga tena zay zany tena miteny aminareo hoe sadasada manan'elatra. Raha manontany ahy nareo am'izao fotoana izao de tsotra ny havaliko anareo, tandremo tena niteny aho hoe ity ny fampianarana nataon'ny pasteur Andriamanjabo tamiko, ary misy miteny aho hoe il faut jamais dire jamais en politique hozy Andriamatoa Ratsiraka. Efa niteneniko ity indray andro iray fa averiko aminareo. De resaka Ravalomanana niteneniko eto zany. Ozy pasteur Andriamanjato Richard, paix à son âme, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est une grande référence politique. J'ai beaucoup appris avec ce grand monsieur. Matoa aho ohatrohatran'izao de noho ireo olona roa ireo Ratsiraka Didier, pasteur Andriamanjato, tena tsy afeniko zany. Ozy izy mampianariko. Tant que mbola velona ozy izy, ny mpanao politika dia tsy azonao negligena ozy. Manana potentialité foana izy ary potentiellement possible hiverina amin'ny fitondrana. Tadidiko zay, za tsy inona ohatran'ny hoe zanak'antitra aho zany de mahatsiaro anatra e. Efa niteneniko ity indray andro zay, à partir du moment où miditra ao anatin'ny facteur de décision ny Amerikana de olona anankiroa
no manana sens sa ho tonga eo fitondrana. Ino olo tsara? Ny tenanareo foana hoe raha frantsay tsy anaiky mihitsy ny iverenany raha valomanana. Ça c'est vrai, c'est un fait. Fa ao anatin'ity zay ny tantarako an'le voatery nanaraka ny frantsay nanohana ny ravalomanana sy ny fiangonana tamin'ny 2002. Aza adino zay. Na neny daholo ny lakolosy, na neny protestant, na neny katolika tompoko. Aza adinonareo zay. Ary tsy mbola nisy ohatran'iny hatramin'izay niainana hoe nanaterana sy nametrahana filoham-pirenena tao a Madagasikara. Satria amanaliny, amanapitrisany ny vahoaka napetraka nanohana an'izany zavatra zany amin'ny alalan'ny grande manipulation, non seulement par des moyens financiers colossaux, mais par des moyens humains et diplomatiques aussi. Vao miditra ao anatin'ny sikian'ny na disposition amin'ny décision, dispositif de décision ny amerikanina hoady zao. Manana sens sa Marc Ravalomanana ny atongavana eo amin'ny fitondrana. Manana sens sa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina atongavana eo amin'ny fitondrana. Inona ny antony? Efa nanohana any Marc Ravalomanana ny amerikanina ary afa-po ny amerikanina tamin'ny zavatra nataony. Nindro kely ny Andriamatoa Ravalomanana ary eo ny frantsay no mety hanao veto hoe non, efa nandroaka ny ambassadeurana ity. Manana mauvaise expérience zay amin'ny olona io. Hery Rajaonarimampianina sady tsy manana problema amin'ny rosianina, tsy manana problema amin'ny amerikanina, tsy manana problema amin'ny frantsay, tsy manana problema amin'ny sinoa. La preuve, ary zay nidirantsika tamin'ity le kabarin'ity hoe zay ny situation tsy hevitro zany. Za tsy prôn'izaniza aloha azavy zay. Fa ny zavatra marina dia manana sens Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina iverenana eo amin'ny fitondrana. Raha tsy mandà zany ny frantsay hoe ny tany aloha de zoky ny tany aloha fa io zany ianao Andriamatoa Ravalomanana tsy hanao an'ireny intsony, mipetraka zany ny coopération sy ny karazany. D'ailleurs efa manao effort be dia be izy par rapport amin'izany, manana sens izy. Any zany le situation globale amin'izao fotoana izao. Kely zany rahalahy. Midika koa zany fa mbola tsy tara koa nefany. Na de efa potika ary, na de efa entamé ary ny crédibilité ny Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'le événement na le situation tsy événement fa anatin'le contexte général mihitsy na global n'le zavatra mitranga. Satria ninona lazainy Andriamatoa Andry Rajoelina satria lasa izy no ohatran'ny hoe tompon'le kabary amin'izao fotoana izao nefa ny olona nanoratra azy no tsy manana envergure, tsy manana bon sens. Eo manoratra manko le olona anisany nanoratra azy hoe maninona souverain. Mais les gens ils ont pourquoi on réclame, pourquoi on revendique ce qu'on a déjà? Qu'est-ce que tu peux amener pour le monde? C'est ça qui intéresse le monde. Qu'est-ce que tu peux amener pour l'intérêt général? C'est ça qui intéresse les autres. Toi qui es patriotique, alors que tout le monde sait que tu es intéressé dans le système. Non-sens ça dit. Non-événement izy izy nga professeur Ranjevy zay. Lasa non-événement le kabaran'le olona. De zay zany le hidirako amin'izy hoe tsy hidirako fa zay ny résumé antsika hoe reo telo reo no manana sens.
hiverina na hitondra amin'ny 2023. Miteny amiko nareo hoe sy teny hoe miteny an'izao pour l'instant ça va évoluer, on va voir dans quel sens ça va évoluer. Miteny amiko nareo hoe Mayol ça va évoluer, mais à l'instant où on parle tsika miteny zao de miteny anareo aho hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, reo no manana chance hitondra sy ho lany amin'ny 2023 à une seule condition, ka tsy voahongana na hoe ho voahongana Andriamatoa Andry Rajoelina alohan'izay, satria tsy fieran'izany ao anatina hoe dissuasion izay mety apetraky ny firenena ngeda be amin'ny zavatra anankiray, amina situation exceptionnelle izay mety hanotoana ny tombontsoa amin'ireo firenen'ireo. Ary en plus ka manana olona izy identifié ao anatin'izay zavatra mitranga izay, manana olona izy hoe ty sûr fotsiny teniko sisa manjary Anao aza miasa lao fatafatisakotranao miankilanao zamarina Veux-tu m'épouser? Yes! Yavakwano, efala sambungade, siala minoza, fananganu kwade, nino kituna nino kia tatanga yakubade, la sanawani fokuna miya kwano, siala kuchabe, anzala kwano, nami andanga hade, yala kaminoza, amilalanga chabe. Utulutumpiana niuna misiarabiane Atapapuano, antupiana kumagamate Raisuano, Wanjaka Raisuano, Wati Kusaye Raisuano, Wanjaka Raisuano, Wati Kusaye. Puatinoze viave, ala nyetukia noza, maumindi kisange, ya, vitami famali na tikare, fatiba di fade, apatika manati ketu kurufuni sange, anala camino yu, fanyiria kuziave, itambata sangi fosi fanaya tika mi fade, ya. Tu cantamos mirida pena falhada, te acerta de ade. Isarani mami makita mi tiene no mabe. Suano, Anzaka, Suano, Wadi Musaye. Suano, Anzaka, Suano, Wadi Musaye.
hiditra amin'ny vetikevitra faharoa tsika. Atao amin'ny YouTube misy réaction zany ato zay tsy sarotra ihany ny hamaky azy satria misy hoe élimination physique. Tsy azoko atao amin'ilay an'io éditorin fa manjary tsy mety na de hoe tsy ratanao ara le izy responsabilité anao manokana io tsy mety amiko ny mirelay an'io. Tamin'ny vetikevitra faharoa idirantsika zany de ny kabary na ny fivoahana tao anatin'ny fanginana politika na ny fiverenana tamin'ny sehatry ny politika indray nataony Andriamatoa ny HVM ary ny kabary nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Raha fehezina aloha zany ny zavatra tena hoe ny hevi-dehibe tao anatin'ny zavatra tiany ampitaina zany dia ny lazalaza ny zavatra mitranga amin'ny firenena izy ary nampiseho moa izy hoe j'arrive pas à me détacher hozy izy des problèmes inhérents de la situation politico-économique, socio-économique, socio-politique ny olana menjady amin'ny firenena hozy ka maniry antsika tsy maintsy mitady vahaolana ary milaza ny zavatra tsy mety. Tao anatin'izay zavatra ihany koa izy de nametraka ary nampiseho ny tenany ho républicaine démocrate ary raisiny tao anatin'ny zavatra vitany moa zany sy ny zavatra nataony ary miantso ny HVM sy ny HMV ery tsy haiko moa ny fanalavany azy teo fa aleo izy niteny azy rehefa aveo fa naizana zany à travers ny HVM izy de nitarika ny membre ny HVM zany ho force de solution fa tsy force de proposition na hoe mpanome vahaolana ihany koa fa tsy voatery hoe andeha hiditra amin'ny ady hevitra tsy mampandroso firenena amin'ny alalan'ny hoe fitsikerahana fotsiny amin'ny zavatra mitranga fa miantso izy hoe mijoro mameza vahaolana mifampiresahany maro ary tokony raisina ny HMV ao anatin'ny zavatra mitranga. Raisiko any amin'ny teniny any amin'ny farany ny kabariny satria hitako hoe zava-dehibe le izy ho an'ny HVM sy eny zay mety ho HMV koa ka eno kely anie fotoana manaraka rehetra satria mila rao ny firenena ary rehetra de ozy hoe monina moa tonga HVM marina farafatsy hoe rehefa tsy lasa HVM ianareo de mba ho lasa HMV zany hoe evaky ano ny firenentsika dia samy notain'Andriamanitra sy rehetra satria mila rao ny firenena ary rehetra de ozy hoe monina moa tonga HVM marina farafatsy hoe rehefa tsy lasa HVM ianareo de mba ho lasa HMV zany hoe evaky ano ny firenentsika dia zay zany le izy farafaratsiny nareo izy lasa HMV ery mahery vaika ho an'ny malagasy. Ny fahitako an'le kabary zany dia miezaka
Andriamatoa ierajaona ary mampianina hiala ao anatin'le adihevitra tsy mampandroso. Eny fa na dia hoe nisy aza ny ataky, nisy ny karazana hoe fandemetsaina ozy izy. Izay tiako ianonareo any hoe ahoana ny fomba namaliny azy fa tsy nomeny 10 segondra akory dia voavaly ny kabary nandritry ny atsasakadiny izay namely azy. Dahoary. Androany dia peno afaliana miara-mahita aminareo fantoko velona ny azo velo. Ary azonareo rery ihany satria mana ny fampirantiana zao dia ampiseho hoe inona ny zavatra be majereo hoe njary isan'olona amin'ny sasany fotsiny nefa tsika nanotaozy tsy maninona izany ao anatin'ny fifampiasa tahifotsele sainana republikana sy demokratika eketsika ny fampiasa pahefana fa tsy mory ny manomana ny tetikasa lehibe tahaka amin'izay efa nataontsika rehetra amatona zay isaloran'ny hafa ozy izy izay ny fomba namaliny azy. Ndao averintsika kely dia enitsika. tsy maninona izany ao anatin'ny fifampiasa tahifotsele sainana republikana sy demokratika ny fampirantiana zao dia ampiseho hoe inona ny zavatra be majereo hoe njary isan'olona amin'ny sasany fotsiny nefa tsika nanotaozy tsy maninona izany majereo hoe njary isan'olona amin'ny sasany fotsiny nefa tsika nanotaozy tsy maninona izany ao anatin'ny fifampiasa tahifotsele sainana republikana sy demokratika majereo hoe njary isan'olona amin'ny sasany fotsiny nefa tsika nanotaozy tsy maninona izany ao anatin'ny fifampiasa tahifotsele sainana republikana sy demokratika eketsika ny fampiasa pahefana. Zay ny fomba namaliny azy ary satria aza adino fa il a été taxé de menteur. Hoe mandainga ireny olona manao vaty fehizory reny nefa avy eo tsy mahatanteraka akory. Za moa tsy te hiditra amina polemika maromaro amin'izany satria toatra mba nisy any nisy vaty fehizory ihany koa napetraka maromaro oatra mba niandry an'izany ny vahoaka malagasy nefa tsy hita hoe aiza ho aiza ny momba an'izany. Samy mahalala an'izany fa azony rehefa aka ny modely ny Andriamatoa Rajoelina Ramatoanina manjary lasa miditra detay satria efa lavalava ihany koa le resakantsika. Ity koa misy zavatra anankiray tena hoe tsara isaina ny mpanao politika rehetra ao anatin'izany atao hoe fanaovana politika izany satria ilaina tokoa. Ao anatin'le corps-n'le kabary zany dia misy fanetretena. Hitanao mihitsy miteny izy teo hoe républicaine sy démocrate. Aloha izy tena miteny manjary lasa za miteny amin'ny toerana eto ka tsy mety le izy. Sainjoro mampasa io satria zay fotoana hoe nadinia teny zay Tsy afaky nijoro tokoa ianao. Ary marina zany. Raha tsy mandiny tena ary tsy vitany hoe mandiny tena fotsiny. Tsy afaky ny ananatry ny sasany ianao. Zay manko le zavatra teneniko foana hoe ianao manana madilana ho tetena. Misy zavatra tsy mety ao anatinao, misy zavatra tsy mety ao aorinanao, misy zavatra tsy mety face cachée zany no tiako tenenina. Dia nefa ianao mijoro ho mpananatra. Misy an'izany ny mpanao politika malagasy. Na vavy io na lahy. Ny sasany mijoro ho mpananatra amin'ny malagasy
mijoro ananatra amin'ny malagasy nefa tena ao anatin'ny fijangajangana tanteraka ary hita amin'izao tontolo izao mafy. Tsy menatra kory hoe izaho ty ne tsy tokony hitsolatsolana hiteny ety Masimbaoka ety. Tompon'ny fijangajangana ane izaho ty. Fa ijoro mampasa io satria ampy zay fotoana hoe nandiniha teny zay, ampy zay fotoana niafinafenany zay, tena very fanambola be. Mijoro sa anovana. Ary ianao tsy afaka mijoro araky ny naveriko teo raha tsy miainga aminao ny fiovana. Fanontaniana mipetraka zany de hoe niova ve zany na nisy fiovana ve ny SVM? Raha terima tsotsotra amina resaka marketing, fa mino aho fa valabla koa zany amin'ny marketing politika. De eto Mamaleny Andriamatoa Moustapha, tena tsy afeniko aminao fa ny fantako tamin'ireny olona teo ireny de Madame Alice sy Radon Bali satria mpiara-miasa ato amin'ny akamo zay. Ao moa ny sasany milaza hoe tsy atao anatin'ny akamo intsony ny SVM, diso tanteraka zany tompoko. Miara-miasa ato amin'ny association fanampiana ny malagasy fa tsy mpanao politika ny akama ny SVM, fa tsy amin'ny maha SVM azy no atongavany Madame Alice mivady miaraka amin'ny Arly sy Radon Bali mivady ary Ngabenja ao anatin'ny association satria tsy afaka mitondra ny resaka politika ao anatin'ny association akamo io zareo. Nefa na izany na tsy zany tsy azo atao ihany koa ny mifandratsy ao anatin'ny zavatra atao. Ka niova ve zany ny SVM? Alao Andriamatoa Rajaonarimampianina ny teny de anjara ny manazava azy. Zao miainga aminao arô ny fanovana. Miainga amin'ny tsirairay arô fanovana. Satria raha tsy ianao miova tsy afaka hoy. Ary marina zany. Ahoana moa ny andehanao hiaraka amin'ny Rosianina nefa anao manana zavatra atahorana mitaovoaka amin'ny Frantsay na ny Amerikanina? Ahoana ny andehanao hiaraka amin'ny Frantsay na ny Amerikanina nefa anao zavatra manana zavatra atahorana zay mety avoaka amin'ny Rosianina? Tsy mazava amin'ny be sy ny maro zao hoe inona marina ny zavatra mitranga ao amin'ny Kroma. Lasa ny Rosianina. Maninona ny Kroma no tsy afaka miexporte? Maninona ny lisansan'ny volamena ny Kroma? Ny Sinoa no mampiasa azy. Baraingo be dia be zany. Miainga aminao aloha ny fiovana na ny fanovana, zay ianao vao mitsefatsefaka andeha anao ananatra olona na anao fananarana ny masom-bahoaka. Tena efa tsy fidiny anie ireo olona raha ny tenako manokana zao. Sy ihany aloha fa noho ny fahasalamana dia mbola tsy samy kitikitika an'izany labery zany, mbola tsy samy kitikitika an'izany whisky zany. Fa tsy afenina nefa inga anie mba ho afaka amin'izany. Fa tsy afenina nefa anisan'ny clé zany e. Anisan'ny clé zany hoe mba te noho ny fahasalamana zao dia tsy samy misotro an'izany satria matahotra ny ho faty. Kanefa raha tena en forme taloha zany, ny tenako zao tsy mamenatra ahy miteny an'izany. Misotro whisky aho. Nefa azo klasiana ao anatin'ny clé zany hoe iny filoham-pirenena iny anie, fa za tsy filoham-pirenena. Iny filoham-pirenena iny misotro whisky iny tokalahy iny efa mamenatra zany. I Andry Rajoelina aloha tsy misotro koa. Aleo azafy zay. I Andry Rajoelina koa tsy mijangajanga. Ela anie ka mbola izy taloha. I Rajaonarimampianina koa jus d'orange pressé no tena fisotrony. Ary mino koa fa tsy ao anatin'ny fijangajangana izy. Tiako tenenina hoe ho anareo sasany mpanao politika ireo,
non seulement anao ianareo anatin'ny fiainan-devoly, en plus nareo anatin'ny fijangajangana Sodoma sy Gomora, dia lasonareo mananatry ny hafa. Tandremo. Pasain'izao mianga aminao areo ny fanovana. Mianga ny tsiraray anao fanovana. Satria raha tsy ianao no miova, zavatra hoe. Anisan'ny solution ngeda be zay ao anatin'ny fomba fitondrana firenena. Fa zao nampiseho Andriamatoa Rajaonarimampianina zany ary ity anisany hoe hitovizako azy satria maro aminareo tsy mahalala hoe nanomboka taiza no nametraka ny FMI sy ny Banque mondiale zany atao hoe politique de moins d'État et de mieux d'État. Zany hoe ny fanjakana dia lasa facilitateur fotsiny. Fa tsy ny fanjakana indray no lasa manao raketa hoe tsy atao io raha tsy mena zao pourcent zay. Misy olona malaza amin'izany amin'izao fotoana izao. Na hoe nanomboka tamin'ny 2019 hoe tsy miainga io. Ary eny fa na dia tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina fantatra ny olona nanao an'izany. Zay ngamba an'ilay dikan'ilay mandiny tena. Zay ngamba ny dikan'ilay hoe fiovana, miainga aminao ny fiovana ary rehefa jerena ireto olona ao ambadika eny. Olona vaovao. Rehefa jerena ny olona ny intervenir atao anatin'ilay panel non tsy ilay panel fa ilay fisokafam-baravarana porte ouverte tany amin'ny HVM dia maromaro ny olona vaovao tao. Miainga aminao aloha ilay fiovana. Eto ilay hoe solution ary tena marina zay satria ny amin'izao fotoana izao dia ny moins d'État et mieux d'État no misy. Zay natao hoe libéralisme na hoe progressisme ary zay ngamba no nahatonga an'ilay renaissance satria le renaissance fandrazay amin'ilay parti renaissance Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao tsy haiko aloha sy any ambadika any izaho tsy Andriamanitra ka mahalala ny zavatra hitsanga rehetra aty Frantsa aty tsy fantatro zany. Ny zavatra teneniko anareo dia zao anisan'ny ngeda be navoaka ny tao anatin'ity zavatra ity dia ny hoe fanantenana vaovao. Dabary. Amin'izao fotoana izao ve tena mipetraka ve raha? Imetsaka no mamerimbery fa siatra tsy miankina mikitro ifaharo ny fampasoana. Misehatra tsy miankina no mampitombo ny asa, mampitombo ny vokatra, mampitombo ny entana ondrana. Misehatra tsy miankina dia ringitana amin'izany fampandrosoana izany. Manosika zany. Fanjakana kosa no miantoka ny atsara ny tontolon'ny fandraharana. Alao verina zay satria zao hoe isika malagasy zany miady foana hoe fa inona ny idéologie an'izany zavatra zany e? La politique, elle est ce qu'elle est. Mais sans idéologie derrière, ce n'est pas de la politique. Varotra ikraiky fotsiny. Zany hoe raha miteny zany ianao hoe ampandrosana zao zay anao an'izao zay tsy idéologie zany. Alao hoenona tsara dia mizara aminareo aho hoe tamin'ny andronay tamin'ny andronay zany tany amin'ny taona 97. Saotra n'Andriamanitra zany fa aty amin'ny 2022. Ary izay no avantagen'ny lera namana ity, izay no avantagen'ny azafady toko, izay no avantagen'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina, izay no avantagen'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana.
na dia hoe ny akapareny ara ny akabazan'ny opportunité, ny avantagen'Andriamanitra iarajonary matoana dia efa nandeha tany amin'ny moins d'état et mieux d'état izy. Raha tsy zany tsy nisy ny fahatongavan'ireo investisseur direct étranger. Maro anie ny projet amina resaka énergie, ny barrage tokony ho vita tao anatin'ny 3 taona, 4 taona fa voasakany. Tokony efa nanomboka anie io autoroute io e. Tanà Tamatavy. Ndao enotsika tsara natao hoe moins d'état mais mieux d'état. Base ny développement ny initiative privée. Zany hoe ny privé mihitsy no mandray an-tanana ary apprécie ny fanjakana. Andeha ampiasa ny volany ary hiasa malalaka ao anatin'ilay firenena. Mba hisian'ny famoronana asa, mba hisian'ny asa miforona, ka hisian'ny vola miditra amin'ny tokantrano malagasy. Imbetsaka no mamelombelo fa siatra tsy miankina mikitro hifahavany fampasoana. Ny siatra tsy miankina no mampitombo ny asa, mampitombo ny vokatra, mampitombo ny entana ondrana. Ny siatra tsy miankina dia ringotana amin'izany fampasoana izany. Ny siatra fanjakana kosa no miantoka miatsara ny tontolon'ny fandraharana. Anisan'izay sotoavana ipaty-patesantsika ny fiarovana ny demokrasia. Betsaka ny dingana efa vita. Ao anatin'izany fahalalana, fahalalana bezibezy, fahalalana te, fahalalana mahivo hevitra, fahalalana mandraraha. Aiza hoe zaka mitsofoka. Ankoatr'izany dia efa nolazaiko matetika mpikambana sy be nefa dia androany afaka mikely amin'izany. Zany amin'izay hidirantsika satria manao repera be dia be aho fa iarako tsiny ny tenin'ny momban'ny le afatra azaina maranantsika azy hoe izy aloha ny laza ny olana mianjady ny firenena rehetrarehetra fa atraveran'ny SVM izy no manome vahaolana. Laza izy zao ohatra hoe miembotra ny demokrasia. Laza zany izy mba tsy hisian'ny hoe tsy lazaiko ilay izy dia aleo izy ny teny azy. Miembotra ny demokrasia mazava-maitso izay sokavintsika sy mampifandraisantsika ary inona hita manerana zao fa fototra ny fampandrosoana. Fa ity ilay afatra zany ary izay no amaranantsika azy ahafahantsika mandinika ny ho avy hoe aiza ho aiza marina zany ny zavatra mitranga. Ndao ary. Izay tiako apetraka amin'ny fiavana ity dia tsotra. Ary ny mitondra fanantenana vaovao hanavota ny fiainantsika. Maro ny paikady azo apetraka amin'izany fa mila fahalalana, mila fahasahiana, mila azany indrindra hoe mila fandaminana, mila fahasahiana, maro ny paikady atongavana amin'izany izy. Zay izy zany hoe mazava be zany izy hoe misy ny idéologie, misy ihany koa ny stratégie. Maro nareo mpahay politika, maro nareo mahay noza, afaka mijery an'izay, afaka mandinika an'izay. Fa ny zavatra lehibe ao anatin'ity zavatra ity zany dia zay hoe fanantenana vaovao na dia hoe miembotra ary ny demokrasia, miembotra ny fampandrosoana, tsy misy ny famoronana asa sy ny karazany. Miantso anao hijoro na ianao SVM na ianao IR mahery vaky. Zay zany le izy ka dia efa anao veloma ve tsika menakavy
fa mba adin'ray sasany ihany zay andro alahady ary misy miteninareo hoe ary Rajaonary Mampianina nanadiady ianao fa nanao any andro radiolina kosa ny zavatra tsy mety tao anatin'ity kabary ity no tenenina indray zany tsy niditra tao anatin'ny adihevitra momba ny Rosianina sy ny Ukrainianina Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina ary tsy voalazany ihany koa marina fa niresaka momba ny tanora izy fa amin'izao fotoana izao dia tsy afenina fa miasa miady rery ny tanora any Madagasikara. Tena hoe miteny izy hoa miteny momba ny tanora izy fa tena fototry ny fampandrosoana ihany koa tompoko ny tanora ary tsy azo neglisena ny tanora. Zay ngambany ny androany fa dia tokony efa mba hisy apéro jus de pomme kely fa matin'ny manambola matin'ny anoanana sy ny etaeta ny tena ary raha tsy mitandrina sao dia tsy ampy siramamy eto malakilaky ianao izy dedesa. Fatanareo hoe inona ny antony nandefasako an'izay hira zay? Ity ny antony nandefasako an'izay hira zay. Satria tsisy ohatran'ny mihavana ary reto aho. Andrasany hoe dia inonareo ity ny antony nandefasako an'izay ary teo no nahitako hoe ilana ny mpanao politika tia mihavana sy tia mampihavana. Zany raha tsy misy ny fitony dia miantso ny mpitondra fanjakana hoe oka tsara re ny langa sy ny fitaka sy ny roanatao sy ny fampanantenana pokaty zay atao amin'ny vahoaka. Oka tsara ny famonjena sy ny fankalamy indrindra amin'ireo zay tsy mitovy izy. Oka ny famonjena amin'ny hafa fa fandraisana andraikitra ilay ny vahoaka sy ilay ny firenena amin'izao fotoana izao. Androany dia mpitondra fanjakana
Fataudara, Sakonihilanga, Anarusahilanga. Hanabolua, Visana, Vilana, Kamwanga. Fazamura, Zanimarianga, Tini Mbola, Nisi, Nifutwanga. Saya tuti bicara karati babi menga kamirani rarniani katiana sangaru baya tama Malakila Malakila Saya Malakila Saya Wala Maesa Malakila Kanaro Fataudara Saya Konihilanga Agalu Sahi
mipepweki tena mipepweki achakamnaluwa nguvu na kajapi mipepweki nelitimisi mitoto nelitimisi mitoto kabwae paloma lukunyata kililo nalalakai abigi 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 Sakupambele, sakupamiyoma, kila kitu. Sakupambele, sakupamiyoma, kila kitu. Sakupambele, sakupamiyoma, kila kitu. Sakupambele, sakupamiyoma, kila kitu. Big up, respect, honorable Sunkuti. Iny ary fa dia anao veloma mahafinaritra ho antsika mianakavy. Samby ho tahian'Andriamanitra daholo ary bonne semaine hoy ny fitenenana. Amin'ny alakamisy indray no fotoanantsika dia amin'izay tsika hiresaka ny zavatra mitranga sy ny fandehany. Ka dia mandra-peona tokoa samby ho tahian'Andriamanitra. Finaritra niaraka taminareo. Aza misalasala manoratra amin'ny MP, amin'ny messenger zany, na ihany koa amin'ny WhatsApp raha misy tolo-kevitra alefanareo. Ho anareo milaza hoe ahoana ihany le ahafahana manampy anao sy ny karazany, mbola mitady fomba hamoahana an'le satria tsy afenina fa malaise nahita fandaharany Mediapart dia tena marina tokoa fa raha ohatra ianao presse indépendante zany hoe ny mpanaraka anao no inona izy teo no manao cotisation na hoe manampy anao dia tena possible mihitsy ianao tsy momba ny atsy, tsy momba ny roa ary zay nefany niezaka ataontsika eto tena hoe indépendant tanteraka tsika fa tsy miankina amin'ny volan'ny Fleury Rakotomalala na madame Rakotomalala satria manjary sao dia ny heviny ihany no lasa eto fa tsy ny hevitra tediavin'ny daholo be. Mandra-peona tokoa, samby io tahian'Andriamanitra. Veloma tokoa.